ko malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Batisan'ny fibebahana sa batisan'ny fanahy masina? Batisan'ny fibebahana sa batisan'ny fanahy masina? Ny mofinainantsika anio atao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo no manasongadina amintsika indray ny fandiniana ny lohahevitra hoe batisan'ny fibebahana sa batisan'ny fanahy masina? Revako malala amin'ity volana septambra ity dia andinika betsaka isika amatafaka mahakasika ny batisa, ary tafiditra ao anatin'izany no famalitsika ny fanontaniana hoe batisan'ny fibebahana sa batisan'ny fanahy masina? Tsy voatery ho voavalitsika anio avokoa zany fanontaniana izany. Ho an'ny Marka ny zava-dehibe izay soratany ny tanjon'ny filazantsara. Eo amin'ny andininy voalohany dia ambarany fa filazantsara ny Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra, ary ny hinon'ny olona fa Jesoa no zanak'Andriamanitra no tanjon'ny Marka, ary hitantsika izany ny fahamarinan'izany any amin'ny toko 5:7-30 fa indro ny kapiteny Romanina niaiky fa marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ity lehilahy ity. Eto ary dia toa misy endrika batisa anankiroa hitantsika. Ao ny batisan'ny Jaona mpanao batisa izay nitanisana ny bokony Malaki sy ny bokony Isaia. Hitantsika mantsy fa toa makatahaka ny Isaia i Jaona, na ny fiteniny, na ny fitafiny, na ny fihinany, na ny votoatin'ny hafatra. Ny votoatin'ny hafatra i Jaona dia ny makasika ny batisan'ny fibebahana, mitaona ny olona rehetra ranomarina hiova fijery, hiova fisainana, hiova famindrana, handeha amin'ny lalan'ny fibebahana, ary mba hahazo sy hisitraka ny famelan-keloka. Etsak'ilan'izay kosa dia ambara fa mbola misy ilay lehibe lavitra noho i Jaona, izay nahatonga ny Jaona nanetry tena mihitsy hoe tsy mendrika na dia mamy fehekapany azy aho. Dia misy an'i Jesoa Kristy mitondra ny batisan'ny fanahy masina. Ambara eo fa i Jesoa Kristy ilay tonga ety amin'izao tontolo izao dia tsy i Jesoa Kristy olombelona vatana nofamandra fotsiny, fa Jesoa Kristy mitafy ny fanahy masina. Raha tianao dia Jesoa Kristy izay mitafy ny maha-Andriamanitra feno, Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Ka ny batisan'ny fanahy masina zany izay azavaina eto dia tsy inona tsy akory fa ny mitarika ny olona hino sy handray ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray. Raha ny tanjon'ny Marka zany ny hatonga ny olona hino ny filazantsara ny Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra, dia mitarika ny olona hanao batisan'ny fanahy masina, zany hoe hanaiky ny maha izy azy ny fahafenon'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Arak'izany batisan'ny fibebahana ho amin'ny fiovana, ho amin'ny fiova famindrana, ho amin'ny fanavozana, sa batisan'ny fanahy masina ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina? Ny valiny dia zao: mifameno tsy afa-misaraka. Ny batisan'ny fibebahana ho amin'izay fiovam-piainana rehetra, ka hiova hino han'i Jesoa Kristy, tsy ilay olombelona fotsiny fa
feno amin'ny mahandriamanitra azy. Arak'izany ny batisa kristianina dia batisa maneho fiombona ampiainana feno amin'Andriamanitra ka mitondra ny olona ho amin'ny fiovana tanteraka izany. Enganery avako ny batisa izay nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao, ny batisa kristianina rehetra izay noraisina tamin'ny anaran'ny raisiny zanaka fanahy-masina hitondra fanavaozana, famelan-keloka ary indrindra hahafahantsika miombi-piainana amin'Andriamanitra feno izany. Dia mahereza ary, mahereza ao amin'ny tompo, mahereza ao amin'ny fanahy-masina, miorena amin'ny tompo amin'ny batisa izay efa natao taminao. Fa zava-dehibe ny fiombona ampiainana lalina izay efa anananao ao anatin'izany batisa kristianina izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa izao tenin'Andriamanitra izao. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao, ilay Jesosy zanak'Andriamanitra, ilay votoanton'ny filazantsara inonay fa Andriamanitra marina tokoa. Ankehitriny izahay dia resy lahatra ny filazantsaranao, resy lahatra ny amin'ny fiombona ampiainana aminao, resy lahatra ny amin'ny fanaovanao anay ho olona vaovao. Ko ankehitriny Tompo, engane ny fanoratenanay rehetra, ny fanomponay anao rehetra iombona feno sy tanteraka ao aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina. Vavaka izay ankehitriny ho an'ireo malagasy maro be, ho an'ireo vahoaka maneran-tany izay mbola lavitra anao Andriamanitra, izay mbola tsy mahita ny lalana izorana makany aminao, izay mbola lavitra ny famonjenao mba ianao no andona mora ny fony izy ireny izorany amin'ny fibebahana marina. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo rehetra izay mangetaeta ny fahamarinanao, ianao Jesosy hiantra azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.